alohan'ny anaovantsika paozy a dia andaontsika hijery an'ireo hoe izy avy no makafanasy mizahatoetra atsika. Izy avy no makafanasy mizahatoetra atsika. Rehefa hitatsika izay famaritana azy teo zay. Jakoba toko voalohany 7:17 zao a. Ny 9:2 efa hitatsika teo. Le hoe atao fifaliana avokoa raha hiaran'ny fakapanahy isan-karazany nareo dia iny azo adika fizahan-toetra. Mety daholo izy a samy mahafalina fizahan-toetra na fakapanahy. Fa ny 7:17 indray izy amin'ny Jakoba toko voalohany dia ozy hoe raha misy alaim-panahy dia aoka izy tsy teny hoe Andriamanitra makafanahy fa tsy azo ny ratsy alaim-panahy Andriamanitra sady tsy mba makafanahy olona. Dia rehefa jerena ny lafaka eto ny tontolo manodidina eto a dia mitona ao amin'ny ratsy ny dikan'io, mandavo ny olona sy mampanota ny olona zany dia ozy izy hoe aoka tsy hiteny hoe Andriamanitra no nampanota satria Andriamanitra dia tsy mampanota, tsy azo ny ratsy alaim-panahy sady tsy mba mampanota olona zay. Atika eny a voalohany indrindra aloha zany a dia tsy Andriamanitra no makafanahy. Tay aloha dia mazava be iny a tsy avy amin'Andriamanitra ny fakapanahy satria tsy makafananao zany Andriamanitra. Raha vadika amin'ny teny hafa io dia hoe tsy manao izay ahatonganao ho lasa ho anota Andriamanitra. Tsy avy amin'Andriamanitra mivelively mampanota ny olona. Tsy avy amin'Andriamanitra ny ratsy. Fa ny tsara foana ny avy amin'Andriamanitra. Tsy maintsy mahatonga anao tsara foana ny avy amin'Andriamanitra. Ny 7:4 sy 5:12 tsy mbola vakitsika aloha. Fa rehefa avy izy verenantsika fa ny 7:17 no tonga dia jerentsika avy hatrany dia ozy izy hoe ny fanomezan-tsoa rehetra, ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, midina avy amin'iray ny fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aliky ny fivadiana. Zany ihany ny azontsika avy amin'Andriamanitra. Zavatra tsara, fanomezana tanteraka, zay ny azontsika avy amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mampanota antsika velively. Eo aloha mila mifankahazontsika eo. Raha atao zany ny zavatra anankiray teo raha mety antaninareo mbola hisy fanontaniantsika avy eo ngane ka tsy ho lava resaka dia hisy fanontaniantsika avy eo. Raha atao ny fanontaniana dia ohatr'izao hoe Andriamanitra zany zavatra rehetra mitranga aminao dia avy amin'Andriamanitra foana, saofa ny fahotana sy ny ratsy ny mampanota anao. Zay ihany tsy avy any aminy. Kanefa na izany ara dia ireny zavatra ireny dia eo ambany contrôle n'Andriamanitra na izany ara. Zay le izy. Zavatra rehetra mitranga fiainanao avy amin'Andriamanitra daholo, fa raha manota ianao dia tsy avy amin'Andriamanitra zay. Fa na izany ara dia eo ambany fifehezan'Andriamanitra izay. Ohatra, Matitoko 4:1 a dia efa hitantsika teo, Jesosy dia nety mifananaka ny anefitra mba halainy devoly fanahy. Eo. Devoly zany no maka fanahy fa tsy Andriamanitra io. Ny devoly no maka fanahy fa tsy Andriamanitra velively akory. Dia ho hitantsika io rehefa avy eo a, tadio io a. Zao avy le teny Matitoko 4:1 ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany an-tany efitra mba alain'ny devoly fanahy. Maka fanahy voalohany zany a dia ny devoly. Mahatonga ny olona tsy hitombo ara-panahy na hembotra amin'ny finoana dia avy aminy. Tesaloniana 1:7-5. Noho izany koa rehefa tsy naharitra intsony dia nandefa iraka mba hahafantarako ny finoanareo fa ndrao naka fanahinareo lay mpaka fanahy. Ka foana ny kelezana iainy. Eo, mpaka fanahy devoly a dia indraindray tena reraka fotsiny tsika mitory a fa dia lasa mpaka fanahy indray le olona rehefa avy eo tahaka an'ilay vo na fafy teny amin'ny vatolampy dia avy eo tonga ny vorona naka azy. Jaona 4:4 inona ny raha ny devoly maka fanahy numéro 1 dia ahoana ny ataony? Ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo, izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Zay no mampaka fanahy. Tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha. Mpamono olona.
ary tsy mitoetra ao amin'ny marina izy ary tsy misy marina aminy raha mandainga izy dia ny azy ny lazainy satria sady mpandainga izy no ray ny lainga ny alatra ny von'olona zany zany avy amin'ny devoly de maka fanahintsika dia avany zany zavatra zany. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo mbola ao anatin'ilay devoly any zay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly dia manota hatramin'ny voalohany saingy zao ny sehon'ny zanak'Andriamanitra dia andrava ny asan'ny devoly. Zay no mahatonga antsika milaza hoe mbola mahery lavitra noho devoly ny Andriamanitra tsika, mahery lavitra fa azaka lazaina foana zany na dia misy marina ary matoa ankalazaina izy aloha dia misy marina sy ohatr'izany kanefany a tsy maka izy io e fa resy io e. Zay no nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra andravany asan'ny devoly. Fa ny maka fanahy faharoa dia izaho tsy za fa ianao samy manana ny zahany zany e samy manana ny zahany. Ianao ihany no maka fanahinao, za ihany no maka fanahinahy na amin'ny lafindray hoe za ihany no mampanota anahy na ianao ihany no mampanota anao. Le ego na le antsonim-polo hoe nofo, io nofo io ihany maka fanahintsika. Dia miditra amin'izay tsika amin'le Jakoba toko voalohany efa hitantsika ny andininy fahatelo ambin'ny folo fa zao tsika miditra amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo. Samy alaim-panahy ny olona raha tarihan'ny filany sy mety fitany ary filana rehefa torotoronina dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Jereo tsara tsisy resaka devoly mihitsy eto nefa misy resaka fahotana ao satria tsy devoly foana ny rôle, tsy rôle mihitsy iny, tsy rôle mihitsy iny fa eto le olona ihany samy alaim-panahy ny olona ozy izy raha tarihan'ny filany sy mety fitany. Ohatra izao manantona anao le ota ianao dia ny zavatra mitranga rehefa manantona izy zany sy le fakapanahy ataon'ny devoly zany dia manaitra le fanirian-dratsy ao anatinao. Ao anatinao mihitsy lefa misy fanirian-dratsy teanao fa za raha hikitikitihany le devoly fa misy ka mampanota anao ianao ihany le filana io rehefa io ny torotorona dia miteraka ota dia ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Fa andra ho realizeko aminareo io zavatra io androany dia ho azonareo tsara fifahainareo fa tsy hainareo eny hainareo e. Le ota zany efa ao anatinao ao zay le hoe ny tena olana ianao ihany ny tena olana voalohany mampanota anao fa alivelany fotsiny ny ataon'ny devoly maka fanahinao raha haka fanahy izy fa ianao ihany no mampanota anao efa ao ny ataony tarika anao dia zay mahatonga anao alaim-panahy. Ianao ihany no mahatonga an'io fa ny ataon'ny filan-dratsy io zany mitady amandrika sy mitona anao. Raha miteny frantsay izy dia mazava kokoa mais chacun tenté quand il est attiré amorcé par sa propre convoitise. Convoitise zany dia anazy ihany io fa dia iny ihany miattiré azy sarika azy dia iny ihany miamorcé azy. Le miamorcé ato ohatran'ny resaka ino moa fitana zay le hoe filany sy fitany fitana dia le misy le inona le lapitana iny dia misy kakany dia le kakany iny zany le filan-dratsinao ihany dia iny le mitarika anao tsy ivelany io fa anao ihany io ianao ihany miady aminao anatin'io. Ny parole de vie zao no lazainy azy hoe voilà plutôt ce qui se passe. Teo aloha teo zany hoe raha alaim-panahy nareo aza milaza hoe Andriamanitra maka fanahy nareo dia raha piko hoe raha alaim-panahy koa nareo aza milaza hoe devoly eny mety devoly aloha mety devoly fa voilà plutôt ce qui se passe. Écoutez-moi bien. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous. Zay le ao anatintsika eo ihany qui nous appâte. Mbola mitovy am'le teo ihany io resaka le lapitana ihany io apaty io qui nous séduisent.
dia ao anatinao ihany zany ny côténao et nous entraîne iny any mitarika anao zay mihitsy le izy amin'ny anana kakoazy farany nouvelle bible second mais chacun mise à l'épreuve hitanareo lazainao hoe mise à l'épreuve satria azo adika an'izay ihany le teo satria perasmos ihany a no ampiasaina mise à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit dia ohatr'izao le izy tsy fanaoko ny mamoaka sary a satria manjary variana amin'ny sary nareo kanefa tia kosa mba sary hitako miteny azy mihitsiny fenao zany rehefa alay-panahy dia ao anatinao ao a misy ezao io ity le hoe ty le apate sy séduise ny zavatra mitranga tsy hitanao mihitsy io rehefa alay-panahy ianao hoe misy lela-pitana maranitra ny ty ka voatsaroka amin'io vavako hoe fa ina foana ny hitanao ty kaly be ty le ty mahafinaritra io zao raha tonga ty ambavako ty a zay fa io ao anatinao ihany io ianao ihany no manao an'io zay le hoe qui nous apate qui amorce satria io le izy dia ianao ihany ny tratran'io dia io ny jerenao sy dinianao foana raha vao io ny jerenao sy dinianao foana dia continue io ianao dia tratra ianao rehefa avy eo dia raha ataontsika amin'ny romanina toko fafito andininy faharoapolo hoe raha farahany sitrako no ataoko dia tsy zatsony manao zany fa niota amin'ny toetra ao anatiko tsy tia aloha ny divantsika hevitra fa ty niota zay mitoetra ao anatiko rehefa manota zany a zay le hoe tsy sitrako ny ataoko dia le ota mitoetra ao anatiko io ihany no manao an'le izy za ihany mampanota anahy ohatr'izay koa lazay galatiana toko fahadimy andiny fahenina ambe folo sy fafito ambe folo hoe izy izy teo ho kosa mandehana raka nyfanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo ianareo zay zany ny andresenan'io manana filana manohatra ny fanahy mantsy ny nofo ary manohatra ny nofo ny fanahy mifanohatra izy ireo mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo atao io ao anatinao ao a misy an'le fanahy dia misy an'le nofonao koa ao anatinao ao dia mifanohatra izy anankiroa dia zay mahatonga antsika hoe amin'ny fiainantsika raha vo ianao manao zay tianao atao foana dia manaraka ny nofonao ianao zay dia manota ianao zay fa ny fiainantsika kristianina dia ady foana fizahan-toetra foana ny fiainantsika kristianina satria misy an'io nofo io ary dia tsy maintsy mifanohatra foana izy roa misy filana mifanohatra ao amin'ny dm misy dia zao no lazainy an'le nofo hoe zao kosa niteriko mandehana araka mifanetana ny fanahy masina ianareo dia tsy hatateraka mifaniren'ny mahaolona mpanota io le nofo zany le mahaolona mpanota tsy ty a ty jerentsika amin'ny oktobra ty nofo ty tsy ty akory io ka hoe ty ny ampijaliana fa lay ota ao anatitsika io zavatra io verina am'le teo tsika fa lasa ny famatika kely le slide dia lasa famatika ny filana ozy izy rehefa torotoronina dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana zao nge io sary io io sary io a dia mitovy amin'ny sarina olona filaza azy moa anaty baiboly eo le mpitsangajanga mpivaritena tena ohatr'izao mihitsy le sary inona ny ataony voalohany rehefa voalaza tetsy aloha miseduiranao izy mikoty izy aloha tsy vadinao io zany a fa mikoty anao le tsy vadinao dia rehefa voakoty anao dia lasa makany aminy dia ohatran'le trondro teo misy cœur mivoaka dia rehefa vita zay dia le filana ino ozy izy rehefa torotoronina dia miteraka ota zay ne le sary inona ny dika le torotoronina misy conception lasa am'izay nareo manao satria efa voakoty anao dia lasa am'izay zany a any jangatsanga any dia rehefa avy eo be voka tsy manambady le sipa io zay ty torotoronina ty le conception dia teraka am'izay izy rehefa avy eo zay mihitsy io sary io ny fakapanahy rehetra ohatr'izay ary io ao anatinao ihany io
ao anatinao ihany io voakotiny ianao a mafinaritra be zao io raha alaiko mafinaritra io de lasa ianao makany de raikitra am'izay ny zavatra ataonareo de misy voka n'le izy rehefa avy eo be voka le sipa de inona nefa ny fandeha le filana zany io no miseduiranao de avy eo torotoroninao io any hoe io tena saintsainao anatinao ao de ohatra nefa natao loatsy tateraka ao le izy avy eo a de farany de nataonao tokoa teraka ota iny ny gendrement voalohany de iny ray nefa rehefa avy eo a de miteraka fahafatesana farany de fahafatesana foana zay ny problème amin'ny fakapanahy ka ny tena tsindrina amitsika tompoko fa be de be ny olona manilika ny bodaka tsy sirany amin'ny devoly fa rehefa manota ianao de ianao ny tompona andraikitra fa tsy devoly mihitsy ianao foana ny tompona andraikitra nakafanay izy mikoty izy séduire izy nanao inona nataony devoly fa rehefa manao ianao a de ianao no nanao an'io fa tsy ny devoly akory aza ilikany foana le izy fefa zany nataony Adama sy Eva fa voaroka tao idena ihany izy ny farany tsy mahomby zany amin'Andriamanitra zay le tiana ampitaina amitsika eto a ny agent faharoa mahatonga ny fakapanahy ny fakapanahy zany voalohany de mengy amin'ny fitsiriritana iny le lazainy hoe filana teo tena fitsiriritana foana ary zay ny mahatonga le fitsiriritana ho didy fahafolo satria io ny tena zava-dehibe amin'le izy ary io rehefa mamaky ny Matthieu 5:10 de io ny tena tenen'i Jesosy Kristy ao ozy izy hoe enao any hoe vo mijery vehivavy fotsiny mitsiriritana iny fa le izy zany marina tokoa mijery fa ao anatin'ny tsy quelques secondes demi-seconde vo mahita an'le vehivavy ianao de tonga de voilanao daholo le kanjony rehetrarehetra grave be lo saitsika io grave be saitsika io ary manao an'izany daholo ny lehilahy rehetra de vehivavy koa manao an'izany fa mifoma tsy haiko aloha zany tsy vehivavy fa manao an'izany koa vehivavy fa sao de mieritreritra hoe tsy manao ny anareo ary ny tena pira miaigny amin'ny fitsiriritana foana ny fakapanahy misy filana tianao atao nefa voarara le izy tsy azo atao voarara le izy de io le Romaina 7:7 milaza le fitsiriritana hoe inona ary lazaitsika ota ve ny lalàna sanatria zany kanefa tsy nahalala ota ratsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatro akory fitsiriritana ratsy ny lalàna manao hoe aza mitsiriritra grave a rehefa marena hoe aza mitsiriritra zay anao vo mitsiriritra eo aminay tsy lavitra akory ay le tetak'izay nalaiko sary a tia ny vavahadinay ny tambohanay de tambohan'ny tsena eo ampitanay de misy lalana zany eo anelanelany de tambohan'ny tsena eo ampitanay de misy soratra eto hoe tsy azo anaovana maloto fa 10 000 ariary sy daroka fa mijery eo ambany eo ianao tonga de cabine pira mihitsy mahatsiravina de tsy tanony mihitsy anaovana le olo fa aza tratrako aloha fa teneniko ny ahy zany ndray tsy matahotra mihitsy fa teneniko ny ahy za tsy nidaroka fotsiny za mo kely sandry fara za be sandry a daroako koa io ny arakaraka tenena hoe aza manao vo mainka manao le olona biblika zany vokatra fahotany zany io didy io izy izy ny ota napietsika ny firitsiriritana rehetra tatao anaty fa maty ny ota raha tsisy lalàna le ota zany efa atao anatiko ihany fa rehefa ampinididy le izy de vo mainka teanao an'le izy zay ny atao hoe fakapanahy de jereo tsary reto marika 7:7 faraka amin'ny 20 ka hatramin'ny 7:20 fa avy amin'ny devoly de avy amin'ny devoly ny voan'ny sain-dratsy de fitsangajangana ny alatra zany olona zay avy ao anatin'ny olona avy ao am-pon'ny olona ihany ny voan'ny sain-dratsy fitsangajangana ny alatra ny vonon'olona ny fakabandin'olona ny fitiavakarena ny faharatsy-panahy ny fitaka ny fijerijejona ny fijery ratsy
ny fitenenan-dratsy ny avinavina ny fahadalàna ireny zavatra rehetra ireny dia mivoaka avao anatin'ny olona ka mahaloto azy zay tany tompona andraikitra ianao tompoko rehefa lavo amin'ny fakapanahy ianao zany no azao mahatonga ny fakapanahy faharoa dia ohatr'izao ny fiasany zany rehefa alaim-panahy tsika dia ny voalohana ty tena zava-dehibe mihitsy ty manantena ianao fafinaretana tena mahafinaritra rangahy io alao rangahy tokokely zay misy fafinaretana zany ohatrany hoe ho azonao raha ataonao io ary raha vao tsy ataonao io dia ohatrany hoe tena tsy azoko ve le fafinaretana nefa raha tokokely dia zay dia faharoa rehefa alaim-panahy ianao dia ozy ianao tsy maninona rangahy ndre mandeha fotsiny tsy mamerina tsony rehefa dia matety fotsiny dia fahatelo rehefa alaim-panahy ianao dia ozy koa ianao avy eo hoe sady tsisy mahita tsisy dao rangahy tairina zany fontsika rehefa alaim-panahy io zany le ao anatytsika ao no mahatonga atsika manao an'io tarika ny fomba rehetra anaovantsika an'io dia zay no mahatonga atsika miteny foana ianao ny tompon'andraikitra na ny devoly tena makafanahy satria izay mihitsy ny antsona anazy hoe pakafanahy fa rehefa latsaka ianao dia ianao ihany mandatsaka anao fa tsy ny devoly akory no manao an'iny ary vokatra io dia fahafatesana foana misy problème foana mipre an'io na vao vela helokary ianao ty aloha dia apetrako tsara be dia be mantsy manao an'izany hoe alao rangahy atao kely dia bebaka rehefa avy eo hoe fa misy fetraikany foana io misy fetraikany foana io fahafatesana foana ny vokatra io dia mila tandremantsika tsara zay zavatra zay zany fa zay no mitranga rehefa alaim-panahytsika io na vao vela heloka azy ianao dia misy fetraikany foana ny fahotana ka aza manao an'izany hoe ataoko ndre mandeha dia mibebaka rehefa avy eo fa dia ao ianao ny fakapanahy zany dia reto avy ny agent mahatonga azy ozy izy tsika teo hoe voalohany aloha tsy Andriamanitra mihitsy ny makafananao zay kosa aloha mba zavatra tokana tsy ataon'Andriamanitra zay tsy izy ny makafananao fa na izany ary ianao dia sous contrôle foana faharoa ny devoly ny makafananao voalohany fa ny devoly le fakapanahy ny ivelany fotsiny izy le nivelany le mikitika anao dikan'izany tompoko nisy misionera zay nampianatra anay fa amerikana izy fa miteny gasy be ary mity gasy be ty gasy loatra le ry dia lasa miaraka tamin'ny gasy rehefa izy manambady finona nataon'ny fiangonana nisy azy roana devoly dia zao no nataony ngiarainy PhD amin'ny théologie io ngiarainy io ndoalika zany roana devoly angaretona mihitsy nanaovana azy satria mpampianatra be ve mitsangajanga tsy tao angaretona reraka dia nijanona vita mbola tiako izy palay zao moa dia vady izy le ramato saraka tamin'ny vadiny izy dia vady tamin'le ramato non tsy any tompoko le nofo no problème fa tsy devoly oui nakafanahy le devoly fa le nofo no nampitsangatsangamo avao anaty avao apo ihany ozy izy dia io zany ny nofo reo zany aloha nitatrika teto hoe makafanahy dia ny fahefatra ny zao tontolo zao zao tontolo zao koa dia makafanahy devoly nofo ary zao tontolo zao ahoana zao tontolo zao zany le zao tontolo zao zany dia le système eto ambonin'ny tany mihitsiny zay manohitra an'Andriamanitra le système te hiaina tsisy an'Andriamanitra io zany na tsisy an'Andriamanitra io dia manamboatra zay mampetipety fiainana zao tontolo zao ampisy an'Andriamanitra saingy indrisy fa Andriamanitra souverain foana na izany ara no mitranga satria misy zao tontolo zao dia misy ny atao hoe zao tontolo zao le zao tontolo zao voalohany le noarian'Andriamanitra le tian'Andriamanitra tsy iny akory le toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo tsy iny akory ty zao tontolo zao ty fa ty zao tontolo zao ty dia lay
fisainana sy le zavatra taona manohitra an'Andriamanitra fa izany tsy mahalala hoe mampianatra amin'izao rehefa miantso anareo ka tapahako ohatr'izao dia tsy miavonavina akory natezitra taminareo fa mampianatra zay hoe aiza tezitra Korintiana 2:4 ny antsony Paoly anio dia ozy izy hoe satria amin'ireny dia no anjamain'ny Andriamanitra zao tontolo zao ny sainy tsy mino zay sainy tsy mino rehetrarehetra zany dia le Andriamanitra zao tontolo zao dia volona zay ny Andriamanitra zao tontolo zao io mba mirapiratany fahazavan'ny filazantsara voninahitry Kristy zay endrika Andriamanitra io manajamba lay Andriamanitra ny zao tontolo zao manohitra an'Andriamanitra dia tsy mety mahita filazantsara zany tsy miankina amin'ny intelligence tsy hoe ianao ny intelligent kokoa noho ny hafa nafantaranao filazantsara dia izy tsy nafantatra fa izy no ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao. Ny Efesiana 2:2 koa dia miteny an'izay hoe zay nalehanareo fahiny araka ny fombany zao tontolo zao rehefa manao ny fanao zao tontolo zao ianao dia mbola tsy izy araka ny mpanapaka eny amin'ny rivotra dia ny fanahy zay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana io manana ny fanao zao tontolo zao zay le hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa ratsy io Jaona 2:12 nefa io Andriamanitra zao tontolo zao io andrinany zao tontolo zao io dia efa voatsarana izany ary ny fitsarana satria ny andrinany zao tontolo zao dia efa voatsara Jaona 2:5 raha alan'izao tontolo zao nareo dia aoko fantatrareo fa za efa alany talohanareo tsika tsy eo amin'izao tontolo zao tsika tsy ao anatin'io zao tontolo zao io dia izay mahatonga an'io mankahala atsika tahaka ny ankalany an' Jesosy Kristy fa ty le zao tontolo zao ty le principale zao tontolo zao vakitsika fotsiny izy dia rehefa avy izy azavaintsika tsara Jaona 2:2 sy 5 Jaona 2:2 sy 5 aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao fa raha misy olona ty zao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray mifanohitra mihitsy Andriamanitra sy zao tontolo zao ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao dia ny filany nofo tovy amin'le teo ihany zao tontolo zao no tena manetsika an'io ny filany maso ary ny rehaka mombo zao fiainan'izao dia tsy avy amin'ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany rehefa aveo vazavaintsika fa reo teloreo le izy filany nofo filany maso ary rehaka momba izao fiainana eto amin'izao tontolo zao ity zay ny fakapanahy ny agent ny fakapanahy zany ozy isika dia tsy Andriamanitra fa ny devolo ny voalohany fa ny tena tompon'andraikitra mampanota dia ny nofo ianao ihany ary zao tontolo zao fa raha hiditra ny fizahan-toetra indray tsika ny fizahan-toetra indray ny agent manao anazy dia tsisy afa-tsy Andriamanitra afa amin'Andriamanitra ny mizahan-toetra anao averiko le izy ny fakapanahy ty zany misy zavatra fakapanahy io rehefa mitarika anao anota ho lavo ty misy zavatra fizahan-toetra io rehefa mitarika anao androso hitombo zay fa ty zavatra ty ihany sady mety mandavo anao no mety mampitombo anao zay le izy ka rehefa mampitombo izy dia avy amin'Andriamanitra izy zay fa rehefa mandavo izy dia na izy avy amin'ny devolo fa indrindra izy avy aminao na izy avy amin'izao tontolo zao ny Isaia 2:7 efa mivakitsika teo dia verenantsika hoe indro no dioviko ianao nefa tsy toy ny volafotsy ny zatoetra anao tao amin'ny memy fahoriana ozy Andriamanitra zany no mizatoetra eo ao mizatoetra Andriamanitra no mizatoetra eo ny tanjon'Andriamanitra zany rehefa mizatoetra anao izy dia nitombonao zay ny ampandroso anao raha ataontsika hoe examen zany fizahatoetra examen mba hiakaranao klasy zay examen mba hiakaranao klasy zay rehefa tsy lavo tamin'ny fakapanahy ianao dia miakatra klasy noho ny fizahan-toetra zay zavatra ray ihany io zay mahatonga an'le izy hoe miaraka foana ny fakapanahy sy ny fizahan-toetra satria misy zavatra mitranga aminao zany dia lavo ianao rehefa tarihan'ny nofinao sy ny filanao fa rehefa tarihan'ny fanahy kosa ianao dia mitombo
miakatra klasy de tranga anankiray ihany nisehon'ireo mety miseho amina tranga anankiray ihany reo zany hoe tranga rehetra lalovanao zany sady fakapanahy no fizahan-toetra ohatra Samuela faharoa toko 420 ty manahirana ny olona raha te ahita ny andinidininy ianao de jereo ny pejy gasy mahay mamaky baiboly. Samuela faharoa toko 420 hoe nirehatra tamin'ny Israely indray ny fahatezeran'ny tompo de nanome saina ny Davida izy ny tompo mba anao zay atonga loza amin'ny vahoakany hoe mandeha ny Isao ny Israely sy ny Joda. Ndana Isao ny Israely sy ny Joda de Andriamanitra fizahan-toetra izy eto. Io ihany paralèle n'io tantara io ihany tantarain'ny tantara voalohany toko 120 de izy hoe nitsangana ampididoza tamin'ny Israely Satana ka nanome saina ny Davida anisany Israely. Io Isao ny Israely anisany Israely manome saina ny Davida fa eto Andriamanitra ny sujet eto Satana ny sujet de petraka foana ny fanontaniana fa iza ny nanao an'izy Andriamanitra sady Satana valy izy roa fa ny tanjona de samy hafa. Andriamanitra nanao an'io mba hatonga ny Davida hiakatra klasy fa i Satana indray manao an'io mba handavo ny Davida hampanotany Davida. Fa kazo am'izay ve tsika zavatra mitranga fiainanao zany de ohatra zay no mahatonga antsika miteny hoe azao farany kely indrindra ny devoly fa Andriamanitra foana mitano ny zavatra rehetra ka nalay-panary ianao de rehefa manota ianao devoly ianao no nampanota anao fa rehefa mandresy ianao de Andriamanitra no nampandresy ianao. De ry koa zany de mitady dera foana oui ka izy manao azy satria izy tsy refesy mandidy. C'est un Dieu souverain.